matetika ny akamaroan'ny mpifankatia rehetrarehetra rehefa tena mivady a dia lasa mivaralila le fitiavana. Inona ny olanao? Tany amin'ny fototra tany amin'ny fiandohana voaloha dia efa nanao fiainana alika le mpifankatia. Koko daholo rehetrarehetra manaraka ny ato amin'ny YouTube sy ato amin'ny page mankasitraka anareo dia anaraka ny vidéo antsika hatrafarany. Korotana mpifankatia rehefa ao an-tokantrano. Inona ny olana? Satria tsy inona le base niarahana tany amin'ny voaloha dia fiatsaram-belatsihy. Raha mbola mpifankatia ny olana anankiroa dia lery mividy crédit foana ho an'ny letrain, dia lery mandeha mitondra ny letrain amin'ny restaurant foana, dia mividy kiraro ho an'ny letrain, dia vidiana daholo sy zavatra tiany le sipa rehetrarehetra. Raha ohatra hoe mandeha mipetraka ao anaty bus dia tsy maintsy atao makasisiny le sipa fa le rire no makasisiny. Dia raha sipa ihany koa amin'izay fotoana izay dia variana mangata-bola, dia variana manao je t'aime tsy akijanona, dia variana tsy maintsy hoe mandefa message foana, dia variana tsy maintsy mieritreritra mibahe foana. Eo le olana eo. Dia mieritreritra le olona anankiroa fa rehefa tonga any amin'ny fanambadiana dia tsy maintsy izay ihany koa ny atao. Ny zavatra mampiomehy anefa dia lisika fa hazaran-dratsy, routine fa tsy tena izy akory. Dia mampiomehy be nge. Raha ny tokony ho izy ny olona anankiroa rehefa hoe mihaona miaraka dia tsy misy mifampiatsara velatsihy. Dia mila manaiky an'izay ny olona anankiroa raha toka hoe bandegana izy tany amin'ny voalohany dia mila tokony bandegana foana miaraka amin'ny sipa iny. Raha manaiky le sipa hiaraka aminazy dia efa fantatry ny sipa iny izy hoe bandegana izy niarahako dia rehefa mpivady izay dia tsy maintsy hoe bandegana koa izy rehefa ny fanambadiana dia efa fantany izay. Raha ohatra hoe sipa faiky amboto koa izy tamin'izy mbola sipa mpanataka, sipa mpanao revy dia rehefa any amin'ny fanambadiana ihany koa rehefa hoe sipa mpanao revy, sipa mpanataka sy zatra manao fiainana dia amin'izay ihany koa efa tsy vaovao amin'ny lehilahy intsony le satria efa fantany le toetran'ilay vehivavy. Amin'izay fotoana izay nareo roa rehefa tafiditra ao an-tokantrano dia tsisy tokony mifampianatra fiainana intsony satria efa mifankalala, efa mifankazatra ny zavatra nisy teo aloha dia tsisy olana intsony. Noho izany ho an'ny mpifankatia rehetrarehetra mialohan'ny hoe iarahana hidirana ny fanambadiana dia aza mifampiatsara velatsihy. Fa le toetra ratsy iny ny tsara ho hitan'ilay olona anankiray noho izany afatra ho an'ny mpifankatia rehetrarehetra dia aza mifampiatsara velatsihy. Iny toetra nalika rehetrarehetra iny dia atao fantatry le olona tiana. Amin'izay fotoana izay anjara mandinika hoe raha zakany iny toetra ratsy iny dia afaka mijanona izy. Rehefa tsy zakany dia aleo izy andeha any fa tsy hiterena mihitsy. Satria ny toetran'ny olona sarotra ny miala mahazatra reto. Sarotra.